fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina no mandrosindray ao amin'ny tontolo misy anao amin'ity anio ity tononona amintsika mianakavy ny fiadanan'ny tompo ivavaka isika raha eo misaotra betsaka indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny afahana apita ny teninao hanazava ny sitraponao anambara fiainana avy aminao amin'ny alalana izao fandarana izao zaminy fa mamango vahoaka maro ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen misaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra tamin'ny sabotsy lasa teo rehefa nisy ny fampianarana momba ny fiveloman'ny ankohonana satria izany moa ry havana ny zavatra treny tsirairay avy amin'izao fotoana izao famelomana ny ankohonana zany no mahatonga ny fitokonana etsy-seroa amin'izao fotoana izao satria nona ny ankohonana zany no mahatonga ny ireny fitakina zo fangatahana fiantsona mpanao gazety dia mangataka hoe mangataka aminao zay président mba jereo zay nony zay tsy tonga ty aminay ny tosika fameno sy ny tariny mahatonga ny reny dia misy fiantraikany amin'ny fiveloman'ny olona amin'ny ankapobeany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ary miasarotra ny toedra raha ny lalana raha teo koa tsy mbola misokatra kanefa dia mifampiankina amin'ny fisokafan'ny lalana matetika ny fiveloman'ny ny vahoaka malagasy eto amin'ny firenena satria misy natao renivohitra misy ny vokatra avy aty amin'ny faritany miakatra ny renivohitra misy ny zavatra avy any renivohitra ilaina mankaty amin'ny faritany zany hoe rehefa midy ny lalana dia misy fiantraikany mivantana eo amin'ny fiainany vahoaka malagasy indrindra fa ny vahoaka madinika izany noho izany dia mafy ny zavatra atrehan'ny olona maro ankehitriny misy tsy mihinana mihitsy ary misy tsy mahita zavatra atao misy manana asa ihany fa tsy mitovy amin'ny teo aloha tsony zava-misy dia tamin'ny sabotsy lasa teo tena niantso an'izay rehetra afaka namaly ny antso misy mba hivavaka ho an'ny fivelomana hoe ity ny fivelomanay Andriamanitra ity no ihinananay hanina ao an-trano ao ity no ahafahanay mandony jirama mba hazavany ao an-tranonay ity ny ampianarana ny zanakay ity no mba fototra iainanay dia apetraka eo ampelantananao ity vavaka ho an'ny fivelomana ary ihany koa toro-hevitra sy toro-marika momba ny fivelomana ka isaorana ny tompo be dia be ny namaly ny antso be dia be ny tsy nangataka andro itsony fa tonga nanantona an'Andriamanitra androany ray ary ny zavatra ifampizarana amintsika dia mbola zavatra ahafahantsika androso hatrany amin'ny izay fivelomana izay tsy misy olona maniry ny honona ary tsy misy olona maniry ny hosahirana sy hijaly foana mandavataona fa zavatra tokony ho jerena amin'izao fotoana izao dia ahoana no amadiana an'ity fivavahana ity
isy fiantraikany amin'ny fiainana sy amin'ny fivelomana. Izany no andiliatsika nyity zavatra ity. Satria ty baiboly ty tsy resaka kolotsaina volena any an-tsainy olona dia ho lasa fomba amam-panao, tsy culture, tsy kolotsaina le izy, fa fiainana mihitsy ohatra ny natao ry Jesosy tety amboniny tany. Ry Jesosy anie ry havana tena mpamaha olany olona mihitsy, mpamaha olany olona. Vakio tsika tsara ny baiboly ao amin'ny Mattio ao amin'ny Luka, ao amin'ny John, ao amin'ny Marka. Satria taony nahitantsika ny zavatra nataon'ny Jesosy, izay mbola nasainy hotoriana ambara-pitonga ny fataperany zao tontolo zao, no nasaina hotoriana le filazantsara. Inona moa ny atao hoe filazantsara? Le filazantsara araka zay teny zay filazana tsara, vaovao mahafaly, tsy ny hoe lanitra ihany fa ny tany ihany koa, ny tany ihany koa. So tsara ny tenin Jesosy eo amin'ny Luka 4 eo amin'ny 9:17 eo. Ny fanaon'i Jehova ozy no ato amiko satria izy efa nanositra zaho ozy no osorana, nametrahana ositra no osorana, no amasinina dia no osorana. Izy efa nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo. Ho an'ny malahelo zany dia nisy teny hotoriana aminy mba ahafaly azy. Tsy hoe ho faly fotsiny zany moa izy io, fa hamadika ny alahelony ho tonga fifaliana. Dia nytoyany andefa nampahoriana ho afaka. Raha misy olona ory dia afahana amin'izany fahoriana zany. Anala ny olona ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Zany hoe mamaha ny fatotra sy ny geja sy ny olana mahazo ny olona. Ary Jesosy tety amboniny tany ny fanerasera tamina vahoaka, fa tsy manao pastera sinoby. Hoe tsy hita, tsy mipotra mihitsy, tsy mandray olona, tsy miresaka amin'ny olona, fa dia mitondra sermon eo ambony ny alitara, vao hita vao miala avy eo dia efa any amin'ny efitranony any, any amin'ny mangingina any, manao ngetroka tsy azo ifampiresahana. Tsy zany mihitsy Jesosy, fa ny fanerasera tamin'ny vahoaka, mamaha ny olany olona, manasitrana ny aretiny olona, mamaha ny olany olona ara-pivelomana, ara-bola, amin'ny hetra tokony alohany. Tena miditra antsetra amin'ny fiainany olona tsarary avy Jesosy. Ka izay ny zavatra tokony hodinina tsara amin'ilay fivavahana, hoe ahoana ny atonga n'ilay fivavahantsika amin'izao 2020 zao, amin'izao volana jona izao, ho tonga fiainana, ahavahan'ny olantsika ilay fivavahana. Ary zany no ijoroanay, ary zany no ipetrahako eto Mahajanga eto. Zany no ipetrahako eto Mahajanga eto. Anambaran'ilay fivavahana, mamaha fiainany olona, manova fiainany olona. Ary zany no anaovako pastera. Izany no hijanonako eto Mahajanga eto. Ary zany no somary ialako kely eto raha misy mission tokony ataoko any Toliara, na any Mahajanga, na any Tamatavy, na any Antananarivo, na any ivelany. Dia ny amin'ny famahana ny olana mahazo ny olona amin'ny alalan'ny fivavahana sy fanambarana ihany koa, fa tsy mijanona eto an-tany ny fiainana, fa aorianan'ny fahafatesana dia any amin'ny Jesosy mandrakizay. Zay zavatra anankiroa zay no ijoroana. Mamaha ny fiainanao eto amboniny tany le fivavahana, ary rehefa maty anao dia tsara fiafarana, any an-danitra fiainana vaovao mandrakizay. Fa le fivavahana tsy mety raha famorina olona fotsiny dia fanaovana rakitra fotsiny dia fanaovana fafolo-karena fotsiny, dia mira dia midera, kanefa tsy misy zavatra miverina ty aminy, tsy misy zavatra entina, tsy misy zavatra aterany, tsy misy zavatra avoakany. Za mijoro eto androany dia vokatry ny fivavahana. Ny fiainako dia vokatry ny fivavahana, satria nampianarina anay ny tokony atao, dia ny ainanay dia mahavelona anay ny fivavahana. Mahavelona ny vady aman-janako ny fivavahana. Mampinakanina ny fivavahana. Mampalasa lavitra ny fivavahana, mampasalama ny fivavahana, mitondra fifaliana ny fivavahana, mampahita tory ny fivavahana.
dia izay zavatra zay no mila tsapatsika tsirairay avy, mila hitatsika hoe avelona anao ny fivavahana, avelona ny vady aman-janakao, atonga anao hanana fiainana tsara, atonga anao hanana fiadanana, atonga anao salama tsara. Ny fivavahana tsy hoe azo fijaliana ranoray hoe rehefa mivavaka zany dia milanja azo fijaliana. Miteny an'izany ny Baiboly hoe raha misy tanaraka dia mila mandany tenany izy mitondra ny azo fijaliana isan'andro ka manaraka. Ny dikan'izany tsy hoe hijaly ianao hiaraka amina lakroa be mandava-taona. Misy ny fitsapana, misy ny fizahan-toetra, fa raha jerentsika ny Baiboly, i Jesosy sy zavatra nilainy dia nomena azy tamin'ny fotoanany. Andeha hiampita ranomasina izy, na hiampita fary izy, mila lakana izy, mila sambo izy omena azy zany. Tahaka anao ihany koa rehefa tonga ny fotoana ilanao fiara dia omena Andriamanitra anao izany. Misy briko mifatotra ho zay ry ananina ry andana alay voany dia raha teny aminareo ny tompony ataonareo iny dia teny hoe misy raharaha ila amin'ny tompony azy. Nanana fahefana tamin'ny zava-nisy tetỳ tany izy. Reny tandrindrina fiara ireny izay nitaingenany noentiny niakatra tany Jerosalema. Tsy isan'andro izy no nitaingina an'izany fa nandeha tongotra izy isan'andro, mandeha sambo izy indraindray, sambo kely, fa nisy fotoana amin'izay hitaingina n'ity zavatra ity. Ohatra izany ilay fivavahana, misy fotoana ianao mety hoentin'Andriamanitra amin'ny fiainana mihetra ambany, fa misy fotoana amin'izay manomboka eto ianao ataoko mavita trano, manomboka eto ianao ataoko mandeha fiara amin'izay, manomboka eto ianao mba hitanao zany ampitan-dranomasina zany, manomboka eto ity varotra kelinao ity mba ho grossiste amin'izay, manomboka eto ianao omeko vady amin'izay, omeko zanaka amin'izay, manomboka eto ianao mitsahatra ny aretinao fa salama amin'izay ianao. Sy zavatra zay no resantsika amin'io sabotsy io dia ny zavatra tiana ho ampahafantarina eto dia momba ny herin'Andriamanitra, satria tsy afaka mitranga izany rehetrarehetra izany raha tsy misy ny herin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsy hitantsika maso, any amin'ilay lanitra ambony tsy tazantsika maso izy, tsy amin'io lanitra hitantsika io ny atao hoe habakabaka, fa Andriamanitra any amin'ny lanitra tsy hitantsika maso. I Jesosy araka ny hitantsika tany anatin'ny Baiboly dia tany Jerosalema, tany amin'ny tanin'ny Israely nisy azy, fa tsy antsony izy amin'izao fa nampiakarona velona any an-danitra. Ilay fety ankalazaintsika ety ambonin'ny tany atao hoe ascension, tamin'iny izy nakarina tany an-danitra, tsy eto ambonin'ny tany intsony izy. Ny Andriamanitra nahariny zavatra rehetra zany tsy ety ambonin'ny tany, zany tsy ahitantsika azy. I Jesosy koa ilay zanany, ilay nalefa no fanatitra nampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny fahotantsika, ilay nanolo tena ho famonjenantsika teo amin'ny azo fijaliana, tsy eto ambonin'ny tany intsony koa fa efa nakarina ho any an-danitra. Dia ahoana amin'izay ary? Ilay heriny amin'izay no miasa ety ambonin'ny tany. Rehefa mino azy ianao zany, rehefa mino an' Jesosy, ny fanomboan'ny fivavahana dia hery. Zay le voasoratra ao amin'ny Jaona 1:2 manao hoe izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Nomena hery. Zany hoe vao nanomboka nanolo tena ho an'i Jesosy zany ianao dia hery no nomenanao voalohany, ny transforme ianao, ny créer ianao ho any anaty ho tonga olona vaovao dia lasa zanak'Andriamanitra ianao. Fagagana zany, fahasoavana izany. Hery no anomboan'ny fivavahana. Zany hoe rehefa fivavahana zany tsy miresaka hery, tsy misy idirana hery, dia maty izay fivavahana izay, maty izay fanompona izay, satria misy natao hoe fanompona velona. Dia io hery io no manova zavatra, io hery io no mitondra fanasitranana. Raha misy marary ivavahana ka sitrana, hery zay no manasitrana, herin'izy, herin'Andriamanitra zay miasa ity ambonin'ny tany. Fa Andriamanitra tsy hitantsika maso mihitsy. Indray andro any izy mbola hipotra, mbola hita, mbola hiseho eny amin'ny rahoalanitra i Jesosy, haka ny fiangonana ho any an-danitra. Fa amin'izao fotoana izao tsika tsy mahita ny Jesosy. Raha tonga ho am-piangonana tsika tsy mahita ny vatantenan'i Jesosy. Ary tsy niteniko izy hoe nitsariko
no ampiasainareo rehefa ngomangomana-kay ianareo a dia jereo ny sariko tsy resaka sary no ivavahana, tsy amin'ny alalana zavatra hita maso no ivavahana, fa hery no miasa ety amboniny tany. Io no anovana zavatra, io no mampasitrana nyreny marary ireny a ivavahana. Ireo no miasa eo amin'ny fiainany olona, amin'ny fidiram-bolany olona, amin'ny fivelomany olona, dia io hery io mampatonga ny fivelomany mandeha, mahatonga ny fiainany mikisaka miatsara hatrany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 dia ny andinany 1:20 sy 2:20 no ovakitsika amin'izao amin'ny anaran'i Jesosy hozy hoe: ary ny tanany Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Jereo tsara, tsy Andriamanitra mivantana no hita teto. Ity zany dia tamin'ny vanim-potoana i Jesosy tsy teto amboniny tany intsony, tsy tao amin'ny Matio sy Marka sy Luka ary Jona, fa i Jesosy efa nakarina ho any an-danitra tahaka an'izao vaninandro iainantsika izao mihitsy. Tahaka ny amin'izao efa tsy teto intsony Jesosy, fa efa mpanompo no teto. Tamin'izany zany ry Paoly, fa amin'izao indray a dia reo olona hitanao sy fantatrao reo ao anatiny zao ry Isidore, efa tsy andro ry Paoly intsony zao, fa andron'ireo mpanompon'Andriamanitra hitanao mifandimby mitory-teny eto amin'ny televiziona eto reny, hitanao any am-piangonana, andron'ry pasteranao, andron'ry ireny mpitory filazantsara maro samihafa ireny. Raha ny marina androntsika izao, fa tsy andron'ry Paoly intsony. Dia zao ny zavatra nitranga teto, rehefa narary ny olona dia nangetaheta mba hositran'Andriamanitra ny amin'ny aretiny, mety ny tsabo fa tsy mety sitrana, nitady vahaolana fa tsy nahita, dia nanantona an'Andriamanitra resy lahatra ny amin'ny Jesosy Kristy izay famonjena mitondra ny olona ho any an-danitra, izay mamela ny heloky ny olona, manala ny fahotany olona, mitondra ny olona ho an'ny fiainana vaovao ka mizotra amin'ilay fiainana mankany amin'ny paradisy izy. Dia ireo olona ireo rehefa narary, reo olona ireo tsy hoe narary ihany a, fa matsapy izy hoe misy geja eo amin'ny fiainany, misy fatotra eo amin'ny fiainany, misy zava-manahirana azy izay tsy tafavoakany mihitsy. Ozy ilay tovovavy anankiray zay, zaho ozy izy a dia tsy mety tafiditra amina tokantrano mihitsy, ny olona miaraka amiko misy ihany, fa ny aka ho vady tsy misy mihitsy. Ny olona tia be dehibe ozy izy, ny olona mitory fitiavana amiko maro, fa ilay hoe hitondra ao anaty tokantrano mihitsy aka vady hanao mariage tsy misy. Kanefa zaho ozy izy dia mba manana atsaratare ihany, za mba misy hojerena ihany. Ary zay olona miaraka amiko izy, na olona manan-karena, na olona manana ny fiainany tsara teo aloha, fa voatafaraka amiko dia potika ny fiainany, voatafaraka amiko dia midina ny fiainany, voatafaraka amiko dia rava ny fiainany, na manan-karena manahoana, na manam-bola manahoana, na manana asa tsara manahoana, fa voatafaraka amiko izy tena tsy karotra tsara mihitsy, tsy kendriko tsara ozy, fa voatafaraka amiko lehilahy dia tsy maintsy potika ny fiainany. Na amin'izy mbola miaraka amiko izy potika, misaraka amiko izy vao maika potika. Izany ny atao hoe fatotra, izany ny atao hoe geja. Inona ny vahaolana omenao an'izany olona izany ary? Inona no entinao mamaha zavatra ohatr'izany? Izay no zavatra tsy tafavoaka mihitsy raha tsy Andriamanitra miditra antsetra, kanefa Andriamanitra tsy hitanao maso. Dia ahoana ary ny anatonanao an'Andriamanitra ilay tsy hitanao maso? Eo le ilanao mpanompon'Andriamanitra. Zavatra ohatrohatr'izany no nanatonany olona ny ry apôstôly Paoly. Dia hoy ny Baiboly teto, ny tanany Paoly, ny tanana, la main, no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Zany hoe ireo olona manana geja sy fatotra amin'ny fiainana ireo, ireo olona nanana fahoriana tamin'ny fiainana ireo, nanantona ny lehilahin'Andriamanitra, ny apôstôly ny Jesosy Kristy, i Paoly,
dia ireo no namnambara ny lalam-pamonjena, reo no nitory ny fiainana mandrakizay, reo no nitory ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany olona amin'ny fiainany andavanandro. Satria misy toro lalana mahasoa anao amin'ny fiainanao andavanandro, isanandro, eo amin'ny ataonao, eo amin'ny asa fivelomanao, eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny zavatra rehetra ataonao, eo amin'ny sehatrasa rehetra. Ato anatin'ny Baiboly misy toro lalana fa mila mpampianatra mahatakatra tsara ny zavatra nomeny ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina no nanindry ny mpanompon'Andriamanitra nanoratra ny Baiboly, ka tsy maintsy ny fanahy masina ihany koa no mirevele na maneho amin'ny mpanompon'Andriamanitra mitory vao mazava aminao ny zavatra avy ao anatin'ny Baiboly, ary zay vao afaka ho tonga fiainana ny zavatra avy ao anatin'ny Baiboly. Dikan'izany tsy mety ity fivavahana ity raha tsy misy resaka fanahy masina. Satria fanahy masina no miasa tao amin'ny mpanoratra ny Baiboly, dia mila fanahy masina ihany koa no miasa ao amin'ny mpaneho ny soratra masina ao anatin'ny Baiboly. Zay ny atao hoe révélation na hoe fanambarana. Mila mpanompon'Andriamanitra manana ny fanahy masina, maneho ny hevitra ny soratra masina. Fa tsy possible raha ny fanahy masina ny nampanoratra ny Baiboly kanefa intellecta no entinao mandinika ny Baiboly. Tsy possible ny hoe fanahy masina no nampanoratra ny soratra masina, na nindry ny olona nanoratra ny soratra masina, kanefa ny resaka hoe fisainana maolona am'izao fotsiny hoe intellectuel ianao dia anazava Baiboly, tsy normal izany. Mivily ny zavatra resahan'ny soratra masina raha saina maolombelona am'izao fotsiny no entinao mandinika azy sy mamakafaka azy. Fa fanahy masina no nampanoratra, fanahy masina no maneho ny fahamarinana. Zany no natonga ny olona nanantona ny ropaoly. Dia rehefa tonga teo amin'ny ropaoly nazavaina ny soratra masina, dia ny tanan'izy ireo nanaovana Andriamanitra fahagagana. Mbola misy zany ankehitriny ry havana. Ny tanan'ny ropaoly no mipetraka, dia misy hery miala avy ao anatin'ny olona, misy ozina miala avy ao anatin'ny olona. Io tsy resaka vintana ovaina ohatra ny karazana famitana misy ankehitriny hoe manatona ty dia ovaina ny vintanao, ovaina ny karmanao. Tsy misy an'izany fa famitahana izany. Mila mailo isika fa misy natao hoe famitahana. Tsy azon'izaniza ovaina ny vitanao na tsy haiko na inonanao, fa ianao mila manantona n'Andriamanitra, miaino soratra masina, mino ny zanak'Andriamanitra lahatokana nomena atsika teo amin'ny azo fijaliana, nazotsika famelan-keloka andehanantsika amin'ilay fiainana vaovao. Dia manomboka eo ianao rehefa olom-baovao afandray ny système iainanao. Zay ny voalazan'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 12:20, aza manaraka ny fanaovana zao tontolo zao ny dikany iny, aza manaraka ny système nitsony, fa miovao izy amin'ny fanavaozana ny saina. Zay ny atao hoe renouvellement de l'intelligence. Ovao ny saina ifanaraka amin'ilay système fiarahana amin'Andriamanitra. Zany no mahatonga mpivavaka maro ankehitriny sempotra, satria izy nandray an' Jesosy fa mbola miaraka amin'ilay système ny fiainany teo aloha, tsy tafavoaka izy. Any ka lasa misy miteniteny foana, matahotra fitahina ny sasany, matahotra rena ny sasany. Nisy taona tamin'ny voalohany vao hivoaka ho any ampitan-dranomasina izahay, tamin'ny voalohany dia be dia be ny mpiara-mivavaka natahotra. So dia avy amin'ny devoly zany. Raha vao resaka hoe zany hoe fiaramanidina, raha vao resaka hoe andafy, raha vao resaka hoe devise, raha vao resaka hoe euro, raha vao resaka hoe million, dia matahotra ny mpino. So dia avy amin'ny devoly zany. Fa raha vao resaka hoe vola 75,000 dia hoe vonindahatra ho an'ny tompo, alleluia. Raha vao resaka hoe tsy nalofa trano fa notahin'ny tompony dia nisy telo alina nomeny olona azy, dia alleluia. Raha vao resaka ohatra zany dia avy amin'Andriamanitra. Fa raha vao manomboka hoe devise, andafy, fiaramanidina, trano, million, milliard, fipoahana, fa oka maro be manompo an'Andriamanitra, dia matahotra ny mpino hoe devoly zany. Satria tsy fantan'ilay système ao amin'Andriamanitra. Izy lasa olona vaovao, niova fo fa tsy niova saina. Ary ny ankabeazan'ny mpivavaka ankehitriny niova fo fa tsy niova saina. Lasa manana fo vaovao izy, tia mivavaka, mandefitra, mamela helik'olona, miaina amin'ny fahamasinana, tsara be zany fa tsy ampy. Le fony no niova, fa ny saina dia mbola le saina teo aloha iny ihany. Zava-dehibe ny fiovam-po, fa misy etapy ihany koa tokony akarana dia ny fiovantsaina.
mila mino an'ilay système miaraka amin'Andriamanitra ny olona ary zany no mahatonga pino tsy mahita fipoahana zany no mahatonga ny pino tsy tafavoaka amin'ny fiainana fa arakaraky ny vavahany vao maika sempotra izy satria ny olona anankiray rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy dia fahavalona devoly zay ny voasoratra Petera dia laza mazava mihitsy hoe ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona merona mitady zay arapany fahavalonareo zany hoe vao nandray an'i Jesosy ny olona anankiray dia fahavalona devoly sakana ny devoly ny fiainany bloqué ny devoly ny fiainany misy karazana pino aza nandehibe ny tsenany teo aloha fa mety narary ny antony ny vavahany rehefa nivavaka izy dia sitrana fa ny tsenany kosa manomboka teo bloqué amin'izay no bloqué ny devoly sakanako ianao izy satria fahavaloko ianao rehefa hiaraka amin'i Jesosy be dia be ny fiainana pino rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy potika rava tsy tafavoaka tsotra ny antony niova fo izy fa tsy niova saina tsy mahalala n'ilay système fiarahana amin'Andriamanitra dia mbola mandeha amin'ilay système ny teo aloha izy fa ny fony fotsiny niova dia mivavaka mangataka amin'Andriamanitra izy any ka lasa fiainany ranomaso ny fivavahana tsy haintsony manavaka ny ozina sy ny fizahan-toetra tsy haintsony manavaka an'ilay ozina avy any amin'ny razambe ny mbola miaraka aminy sy ny fitsapahana ataon'Andriamanitra ka izay no anasako atsika amin'ny sabotsy ho avy izao isy ny révélation fanambarana an'ilay système fiarahana amin'Andriamanitra misora ny tompo ianao raha mbola misy mpanompo atsangana Andriamanitra ry Paoly eny tsy hitanao tsony ry Petera tsy ho tazanao itsony ry Timoty ry Silasy ry Mateo tsy ho hitanao tsony fa olo-kafa ndray no hitanao am'izao mitondra an'ilay filazantsara minohany reny ianao raha teo tafavoaka ny tanany Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro dia ianao koa mila tanana mpanompon'Andriamanitra mba hanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro eo amin'ny fiainanao kanefa alohan'ny tanana teny zay voatanana tsy mandeha alohan'ny teny ny tanana fa teny voatanana ny olona nanantona an'i Jesosy tsy ny tanany nalefany aloha fa ny teniny tsy misy mihitsy ao anatin'ny baiboly ny olona nanantona azy dia ny tanany nalefany aloha fa teny zay voatanana fa maro amin'ny olona rehefa mandray fandaharana ohatra izao dia tonga dia tanana ny tadiavina za nanantona ny pasteur mba metrahany tanana tsy tompoko teny aloha voatanana zany no ilanao fandehanana ao am-piangonana hiainy tenin'Andriamanitra ny baiboly dia milaza ny olona nanantona an'i Jesosy izy mba hiaino azy sy hositraniny ary na nisy lanjany ny sofina Jesosy tamin'ny ministerany tamin'ny asa fanompony tety amboniny tany ozy izy hoe zay manan-tsofina hoento miaino aoka izy hiaino rehefa maty Jesosy nakarina ho any an-danitra mbola niseho indray mandeha tamin'ny apôstôly John niseho farany tamin'ny apôstôly dia nampanoratra epistily 7 ho an'ny fiangonana ao Azia dia ireo taratasy 7 ireo izay nampanoraton'i Jesosy zao ny soniana amaranany azy izay manatsofina hoento miaino aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana tanao zany fa mbola fanahy koa no milaza zavatra dikan'izany fadio ny tady fametrahan-tanana fotsiny fa mety animbanao zany ametrahan-tanana eny ianao hifandrana hery masiny kanefa tsy hainao le système fiarahana amin'Andriamanitra kofony ianao rehefa avy eo tsy hitanao zay voanao tsy hitanao zay lalakalianao mety nanaovan'Andriamanitra fahagagana ianao satria nanamarina ny mpanompony Andriamanitra tamin'ny fametrahan-tanana fa ianao tsy nandray teny ianao tsy miaina amin'ilay tenin'Andriamanitra ho sahirana ianao aoriana kely eo hoe ahoana no ivoako indray teny zay vao tanana ka eto ampamaranana tompoko ny 2:20 dia milaza ka dia ny mosara sy ny fiarina akanjo teny aminy no nentina tao amin'ny marary dia sitrana ny aretina ary nivoaka ny fanahy ratsy be dia be ny olona nanana fanahy ratsy voageja ny fiainana misara-panambadiana noho ny amin'ny fanahy ratsy tsy mandeha ny tsaina noho ny amin'ny fanahy ratsy afakasa noho ny amin'ny fanahy ratsy na vita trano tsara tare may le trano noho ny fanahy ratsy very asa noho ny amin'ny fanahy ratsy potika ny fiainana accident tomobile rava fananana noho ny amin'ny fanahy ratsy tsy mety mananjanaka noho ny amin'ny fanahy ratsy be dia be ny zavatra ateraky ny fanahy ratsy eo amin'ny fiainany olona hoy ny baiboly ny mosara sy ny aron'akanjo teo amin'ny Paoly jereo tsara fa tsy maintsy misy olombelona ety ambonin'ny tany ampiasain'Andriamanitra tsy anjely no atao hitory ny filazantsara amin'izao andro ny fahasoavana izao fa olombelona be dia be loatra ny olona izany tsy araky Paoly itsony
dia naka mosara izy ohatran'izao mosara ity amin'ny Isidore zao satria tsy andro Paul tsony zao fa andro ny ranona sy ranona sy ranona zay komba anatiny misy mosara nalainy ohatran'ireto zao lamba tsotra ireto anovidina de nitapahana amina hety ohatran'izao de nivavahana namindrany ery misy le hoe transfert de puissance nafindrany tamin'ireo mosara ireo ny ery de misy mpiara-miasa marobe am'izay mitondra niny mosara zay namindrana ery iny napetraka teo amin'ny marary de sitrana ny marary ny akanjony ihany koa satria rehefa mivavaka izy midina ny herin'Andriamanitra hatramin'ny akanjony aza de nikasi ny herin'Andriamanitra ny akanjony nisy démonstration de puissance zany teo na hoe fanehoana hery natao tamin'ny marary sy ny manana fanaratsy de nivoaka ny fanaratsy tsy ny mosara no inona na ny arin'akanjo no inona fa ny hery no nampitaina tao io no resahako mafy sy resahako mazava amin'ny sabotsy zao hoe ahoana ny fampiasana hery satria ny herin'Andriamanitra tsy miasa ho azy fa ampiasaina mila haitsika ny mampiasa herin'Andriamanitra ny sasany zao mampiasa ny odiny mampiasa ny hery ratsy ananany ny hery topoiny fa ny zanak'Andriamanitra miandry herin'Andriamanitra iasa eo ny marava ny fiainany tsy andrasana iasa ny herin'Andriamanitra fa ampiasaina ny herin'Andriamanitra tsy ndray mandeha tsika nahita tamin'ny televiziona ny tanan'ny mpanompon'Andriamanitra napetraka teo akaiky ny orony olona zay mifoka sigara de mivoaka ireo hery mifoka sigara any anatiny mioka mandoa tsy tia sigara etsony izy raha tsy hoe fanapaha-keviny manokana indray no iverina ny herinany tsy andraikitra etsony zany ary tsy sidirana etsony zany fa nanafaka zay tahaka ny olona sitran'Andriamanitra de mbola nanaonao foana tany izy de niverina narary ka noho izany mila haitsika ny mampiasa hery ampiasainao ny herinao amin'ny fidiram-bolanao ampiasainao non tsy ny herinao ampiasainao ilay hery nomen'Andriamanitra anao amin'ny fivelomanao amin'ny tsenanao amin'ny fandrarahanao amin'ny fivelomanao amin'ny fianaranao amin'ny hoavinao satria zay de mampiasa ny herin'Andriamanitra io eo amin'ny fiainanay sy eo amin'ny fiainany olona noho izany ny mpino tsirairay avy mila mahay mampiasa ny herin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra dia tsy miasa ho azy fa ampiasaina tsy ny fanain'Andriamanitra no ampiasainao fa ny herin'Andriamanitra baiboly de milaza azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo amin'ny teny anglisy teo izy hoe the Holy Spirit bring the power of God zany hoe ny fanahy masina no mitondra ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina ao zany misy hery zany hoe rehefa nandray fanahy masina ny olona de misy hery any anatiny iny hery iny azonao ampiasaina hitantsika ny tompo tongava na zazakely azy tovolahy tovavy rehetrarehetra reo ray aman-dreny papa maman tongava daholo fa isy vavaka ao andraisatsika hery de atoranao hoe ahoana ny fampiasana hery taloha ianao misy kloty mialatsiny alainy olona de amindrany olona zavatra tratrany hémorragie le olona rehefa avy eo satria nampiasa hery le olona herin'ny maizina izay sasany maka soutien ny olona na tantonona tsy tatampoka na alainy olona na siny olona zavatra tany nisy hery nampiasainy tratrana cancer nanony le olona rehefa avy eo nangididy de nivonto de tratrana cancer manomboka eto de ampianarina anao ahoana ny fampiasana hery satria azo ampiasaina ny herin'Andriamanitra hitantsika ny tompo sabotsy amin'ny fitora maraina aza manao tara maison de la culture raha ohatra ka sendra tara ianao aza manao tara loatra fa lasa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra raha azonao atao tsy misakafo maraina de ataovy satria zava-dehibe ny fivavahana miaraka amina fifadian-kanina miravy ianao vao afaka mihinana kanefa raha ohatra ka tsy mbola tantinao de tongava miaraka amin'ny kibovoky manaraka zany raha manana kasibosy de manaova raha sendra tsy manana de raha mbola ampy moa ifampizarana zay kely sisao de omenanao kanefa ny ataovy any zay anananao kasibosy satria mbola ao anatin'ilay barrière geste barrière tsika amizao fanajana geste barrière sy ny distance sociale rehetra de mifanelanelana seza banga mandrakariva ny ao amin'ny maison de la culture sabotsy amin'ny fitora maraina maison de la culture mbola misy moa ny fotoana amin'ny alahady any an-tany masazy 20 metatra miala amin'ny bazary lalan'ny Busligne 11 iny amin'ny fito sy amin'ny sivy any ny fotoana rehefa alahady fa ny sabotsy ny tena anasako anao betsaka aminareo ny maniry iaona amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa zao ny ambarako aminao teny aloha zay vao
tanana tongava iaino ny tenin'Andriamanitra iaina amin'ny tenin'Andriamanitra zay vao mitady ny tanany mpanompon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra raha io misaotra betsaka anao amin'ny anaran'i Jesosy tamina fahana nitondra ny teninao tetondray androany reko ny fanosoranao tahaka nansoranao an'ireo mpanomponao ireo ny mbola nisoranao anay amin'izao taranaka tianao vonjena izao olona maro indray ny manantona anao alala ny système ao aminao tsy hiova fo ihany izy fa hiova saina ihany koa mba ahitany an'ilay fiainana vaovao sy fiainana tsara miaraka amin'Andriamanitra raha io averiko aminao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Pasteur Isidore Andrianirina mpanompon'Andriamanitra sy mpanomponao ao amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny fianakaviam-be ny fanainy voninahitra veloma tompoko fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra